Araky ny voalazan'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny Asam-panjakana ny asa ary ny Lalàna Sosialy dia efa ofisialy izao ny fampiakarana ny karama 700 eo anivon'ny sehatra tsy miankina ho an'ny eo anivon'ny mpandrindrany CTM na ilay antsoina hoe conférence des travailleurs malgaches dia nanambara izy ireo fa tokony fanjakana no andoha izay 700 izay. Zava-dehibe ngamba dia hoe nivoaka araky ny fomba ofisialy zany navoaka ny fanjakana zany ny fampiarana ny fandrota karama ny fanarahana ny vondron'ny syndika sy ny vondron'ny mpampiasa iny miatra manerana ny tany sy ny repoblikan'ny Madagasikara zany iny lalàna iny ho an'ny orinasa aty amin'ny sehatra tsy miankina tsy akanavaka io na ny amin'ny sehatra ny fambolena na aty amin'ny sehatra tsy miankina fambolena. Ny mety olana kely ngamba dia hoe ny fampiarana azy raha ny lalam-panjakana ohatran'ireny zany no mivoaka dia ny fanjakana ihany no miantoka ny fampiarana azy ary raha aty amin'ny sehatry ny asa dia ny inspection de travail zany no manana ny fahefana anara-maso ny fampiarana ny lalàna eo amin'ny sehatry ny asa ka ao anatin'ny lalàna fian'ny sehatry ny asa zany dia ny inspection de travail zany no atonona raha ohatra ka misy tsy mampiatra ny lalàna iny. Misy azo atonina ihany koa zany reo syndika tsy azokajy ny fikambana syndikaly moa na ny efa mana délégué de personnel dia efa mahafantatra fomba fanao amin'ireny zahatra ireny dia manatona ny syndika izy dia ny syndika no mitondra ny raharaha manatona ny inspection de travail mampandriana zareo hoe tsy miatra ny fampiarana ny lalàna fandrota karama dia ny inspection de travail no manao ny fanadihadiana sy manao ny tokony atao rehetra zany amin'izao zany aloha ny hoe raha ny tena fitakin'ny syndika dia ny hoe karama mahavelona. Io karama mahavelona io miankina amina sehatra somary isan-karazany zany misy ny afaka manao an'izay misy sokajina orinasa afaka manao an'izay fa misy koa zany sokajina seha-pampiarana tsy afaka manao an'izay. Ampatsivoka ihany fa ny fepetra iombonan'ny rotota zany dia hoe miatra amin'ny mihoatra ny sondrom-piainana ofisialy zany na taux d'inflation officielle ny karama farany ambany ary dia misy koa zany fifanarahana tany amin'ny taona 2000 any hoe manentsika ny karama 10 alina tamin'ny sandany tamin'ny taona 2000 dia tsy maintsy misy ezaka atao amin'izay fanatratraran'izay zany dikevitra miaraka amin'izay koa zany ireo sakana izay mety tratrarina an'izay.